fampiomezana vazivazy sangisangy adroadro sangisangy zaritena ny aza fa izany rehetra izany dia finosika eo amin'ny teny tokana manao hoe ara amin'ny maha ara azy dia aoloha zany a ny talenta tsy maintsy ananany tsirairay izay tehanao an'izany atsikana izany talenta voalohany indrindra fa tsy vitan'izay fa tsy maintsy miampy fianarana miampy fandinihana fitrandrahana fijerena zavatra manodidina ny tena reo no angovo ahafahana mamorona atsikana anankiray satria ny atsikana dia tahaky ny ara rehetra dia tokony hitondra afatra amin'ireo iantefany afatra mety hampiovan'ny fiainanao miaino azy mety hampiovan'ny manodidina anao miaino azy mety hahatonga ny fiovan'ny fiainanao mihitsy aza na eo amin'ny lafiny ara-tsaina ara-po ara-panahy dia hitantsika amin'izany fa manana andraikitra lehibe mihitsy ny atsikana satria ara matotra toy ny fanoratana toy ny mozika toy ny poema ny hosodoko tena matotra miainy atsikany indrindra rehefa ampiakarina an-tsehatra izy satria amin'izay fotoan'izay dia moramora koa ny fiantefany eo aminareo mpijery eo amintsika mpijery zareo nefa rehefa mody ianareo rehefa avy eo sao dia eny an-dalana eny mbola iresaka n'izay zavatra hitanareo androany hariva ianareo mbola hanao commentaire hoy ny fitenitsika ianareo saminareo amin'ny fianakaviana amin'ny namana amin'ny havana ao tokantrano aza dia lasa ambetindresaka aloha izay zavatra horenesinareo androany hariva mandritra ny fotoana vitsivitsy fa mety hampiova zavatra ihany eo amin'ny fiainana andavanandro koa ampifaliana tanteraka fanja andriamanantena no manolotra anareo any joely teka mirefidrefotra reo tompoko saotra indrindra Sold out. Sotre. Ok, zay sao dia be loatra fa zany ho iza. Zany hoe olona ohatran'ny hoe dia efa inona rehetra. Misy migafy sahady a. Milamindamina kely ny fiainan'ny marimara dia avy sahady ry mpanakorotana. Inona moa saika teneniko teo hoe sold out fa za moa no iza. Tsy hoe olona milay be, tsy hoe olona manan-talenta be, tsy hoe bokosy be, tsy hoe tsy haiko fa olona tsotra kely, olona feno fanetretena kely a, za le hoe joely. Dia tsapako be le sensation anareo amin'izao fotoana izao. Za mantsy efa nijery Beyoncé. Fatako tsara le sensation le mahita superstar. Za io. Za marina efa nijery Beyoncé tamin'ny heritaona. Beyoncé zany ny anany tena hoe summum na starification. Tsy haiko raha fiteny zany hoe Beyoncé zany tena Beyoncé. Dia efa nofinofoka hatrany Madagasikara efa hatramin'ny mbola kely zany hoe ndrasa aloha. Mandoha volona reo. Andoha vidina salle atsasany nareo. Zafady mialatsiny. Ina teniko teo Beyoncé zany hoany Beyoncé amiko a.
Efa ela no tehijeran'izany Beyoncé zany toko hoe olona tsy miexiste kory zany Beyoncé zany fa nefa fanadroadrona antsika gasy kely fotsiny azonareo tonga teo amin'ilay izy amin'izay ary tena hoe io le Beyoncé ranona ba io sady amin'io za io apototry le scène hoe tanareo raha nisy kely dia henoko daholo fofa hoe io dia tsy mihinana ao zany hoe io anie zany Beyoncé fa tsy hoe mandainga le amin'ny télé reny dia mandeha le spectacle zany to le po Beyoncé latsadatsaka kely nyzao anazy ao fotsiny kosa aloha aleo tsy ananina be spectacle misy manidina misy soavaly manidina tampoka misy tena hoe tsara spectaculaire tanteraka problème fotsiny a nandeha le izy ohatrany hafahafa zany azy zany nandeha le izy maninona reo aza zany ohatran'le feo tantara maninona ry aza zany ohatran'ny hafahafa anie za zany aoka aloha maninona ry adray ohatran'ny hafahafa zany dia niandriandry any azy zany efa ela kely zay vao tonga saina hoe aika izaho ty commence leo amin'ny Beyoncé hitanareo adiny telo le concert tena leo dia teo nisy feo henoko tany anatiko tany ny teny moramorana hoe maika tena kosa ary ty ry Joel tena maika tena efa Beyoncé kosa very ty no manoloana tena mbola mahita an'izay mileo ihany ary ty tena tsisy fanafany sotoana ry ty ny mahaleo atena ry le Joel kely ty dia re tena izy efa mitsambikambikina mihitsy very ty dia tena mbola mahita an'izay tsy bona be ty tampoka ihany toko bona be ty hatramin'ny farany mihitsy ry ty tena maika tena ry ty dia nisy feo anankiray namaly hoe avek izy zao le Beyoncé rondro tsy nahalalakiko teo amin'ny vola sinoro any nahita farany takizay kiry rondro mba nitondra hôtipoty any sy navarina dia ho fatinao ny eto marina mafy aky na dia mifarafalika matiny aky mba nitondra tekao dia nisy feo fantelo ny teny hoe za koa ary ny tena leo an'io vehivavy io sady te pipi ajanona amin'izay le Beyoncé ara-piakariko loatra io vehivavy lehibe tsy malala melatra misy feo be da be mifamaofao anaty kao dia leo zany te hody fa tsy maintsy niaritra satria ny tena ao anaty vahoaka ao hivoaka tsy tafavoaka dia tsy maintsy niaritra zany tsy maintsy niaritra amin'ny Beyoncé eritreretinareo zany hoe miaritra amin'ny Beyoncé zany ve misaonina tsara zany phrase zany zany hoe miaritra ny fahasoavan'ny tompo na hoe miaritra paradisa fa tsy maintsy niaritra teo hatramin'ny farany dia mbola nijoro dia nahagaga anahy nefa dia zao tsy haiko hoe firy andro sa firy volana taty aoriana jery popy tia popy aza mifampitsaratsara tsy tadidiko hoe taiza le izy tsy taveny le temple non tsy tadidiko fa ny tena nahagaga an'le izy dia tena tsy nety leo an'le popy amin'ny telo maraina mbola takizay taminina za reny mbola jery ginagina tsy nahita ginagina teo ok tsy leo amin'ny popy mihitsy amin'ny telo maraina tsy naharenesana mihitsy ndaoka io ody dia na mantsy izay foana rehefa mba miaraka amin'ny ankizy zany dia manomboka komansy amin'ny 12 alina eo tsy maintsy miteny aho eo hoe ndaoka io ody fa tena tsy naharenesana fa tena hoe faly ka Beyoncé zany amiko mety ambonimbony kely ny popy mantsy no ambonimbony kely ny Beyoncé dia zay dia eto sika izao ahoana moa zany raha hoe tsy tonga teto akory dia mahazo tezitra ve nareo sahanareo ve no tezitra amiko raha teneniko anareo fa raha izay fampimezana nataoko anareo efa taona katroka androany izay na tsy tonga teto ary tokony tsy tezitrinareo tokony afaka tonga teto ihany nareo tsy haiko izay nataonareo teo manao rojom-bavaka na tsy haiko
mioby ana mioby fa tonga ihany satria tsika samy gasy dia tsy maintsy atsaina ny mahamalagasy dia zao za le joely raha ohatra mbola zao va misy mahita an'le joely mantsy eto amin'ity andafo ity satria le joely tsy dia mivoaka izay a zany izy raha misopirana zany izy raha miorirana zany izy raha miambo korotany rany eny to dia zay dia wao bokosy be akizy avy kitana bokosy ataoko fa filtre daholo ankirany rehetra ohatra avy tena wao sady lava be akia wao sady be fanetretena antsizay misaotratsika rehetra misaotratsika rehetra namaly ny antso a tonga miaraka amiko eto androany aty ambony ity saine ity aty ambony saine no toerana tena afahako miteny hoe ty no mahasambatra indrindra c'est là où je suis le plus heureux je me sens le plus heureux dia ty no hitako hoe amin'ny fanjakako aho zany ety e azonareo ve ety ny tena toerana mahasambatra anahy mahafaly anahy akoatra ny hoe any am-pandriana ny hoe tsy haiko hoe raha hoe le scène sy le fandriana tsy haiko hoe izy ny tiako kokoa any am-pandriana hoe za rery satria hoe miaraka amin'ny one man show ihany koa le any am-pandriana tsy haiko hoe izy ny tiako kokoa le fandriana sa le scène raha nisy fandriana zao teto dia hoe ao anatin'ny fandriana io any manao stand up tsy stand up tsy moa zany anarany fa tsy haiko izy amin'ny teny anglais tsy mahay an'le spikospoka fa raha hoe teto zany izy fandriana tena zay zany tena paradis amiko tena tonga ny zafady zotr'izay le fandeha an'ity spectacle ity zany e zay le fandeha samy vetaveta daholo eto fa tsisy hoe efa samy olon-dehibe daholo eto fa manginany kosa e misy raha mahatombo ivingevina be zao aky izy avin'ny tompoka samy vetaveta daholo raha matody satria ka tsy hoe misy zazakely nga misy zazakely ve akoatra ny leny gafy teo e ay misy zazakely raha aman-dreny adalako mitondra anareo aty efa fantatra fa resaka alika any ato za tsy misorona spectacle ako tiako satria fotoanako ty eny e mivoaka eto elahy ribandy kely tsy zazakely tsony elahy mahafantatra ny zavatra rehetra amin'ny fiaina elahy mivoaka eto tonga any an-trano elahy manontany tonga any an-trano elahy manontany whisky dia mely amena tahy be le fiaina raha maman tena marina daholo reny teneniny joely reny e lagnako izany zay le hoe atany ray sasany dia mahay robe de marie atany ray sasany dia mahay teny anglais speak spoken veriko foana zay speak spoken zao mahafinaritra anahy tena marina zany ny mahafinaritra anahy le teny anglais ny tena marina koa za zany akoatra ny hoe teny gasy zay efa vitako zao dia mba te hanao atsika ny amin'ny teny anglais zay no tiako kokoa no hoe amin'ny teny français problème fotsiny tsy mahay anglais fa hitako hoe détail kely zay fa rehefa rahana finoana tokony vita ihany le tokony hoe vita ihany le izy rehefa rahana finoana ny tena mahafinaritra anahy amin'ilay teny anglais zany hitanareo ohatra ny hoe raha ohariko amin'ny français zany le izy ohatra ny hoe mitovitovy amin'le teny gasy kokoa le fitefitefiko le teny anglais hitanareo zay mifandraisako an'le izy dia le izy koa hitako hoe ohatra mora kokoa mampiomehy amin'ny teny anglais ohatra ny miampina fotsiny hoe betra dia ohatra mampihomehy anahy daholo na za koa nefa dondrina fa izy ka misy hoe betra dia mampihomehy anahy foana ny teny anglais andramiko hoe good morning bitch hi bitch bitch my heart will go on and on bitch tiako be tena tiako be
ho an'ireo izay tsy mahalala hoe dikany hoe bitsa, makorelina. Makorelina ny dikany hoe bitsa. Ohatrany hoe maniresaka makorelina foana tamin'ny spectacle-ko voalohany tamin'ny 2022 efa niresaka lavalava momba za tsy mbola voanaka makorelina aho averiko foana aloha zay tsara foana ny manatitra an'izay. Par contre za efa natao mamanay tamin'ny mbola kelikely hoe izy aloha raha vehivavy dia makorelina tsy haiko izay tokony nandraisako anazy fa angamba depuis an'izay angamba ohatra ny mahafinaritra anahy foana ny makorelina. Tena marina zany hitanareo ny makorelina. Hitanareo ny makorelina zany amiko fijeriko azy manokana ohatrany hoe œuvre d'art zany ny makorelina satria mahafinaritra tsy hoe mahafinaritra anamo zany fa misy zavatra mampihetsi-po anazy zany eny amin'ny makorelina andao tsika ataontsika hoe eny amin'ny mpivarotena satria ohatra mahery be ilay eny amin'ny mpivarotena ilay izy mijoro eny fotsiny zany hitako hoe misy mampisy fihetsem-po be anahy ça m'émeut aussi izy ny teny frantsay. Ohatrany hoe mijery anazy zany ianao dia tsapanao hoe misy tantara be da be ao anatiny ao, misy ratra be da be, misy tomany, misy fifaliana, misy fanantenana ihany koa, misy aretina. Fa misy an'izay zavatra ohatrany hoe mampihetsi-po anazy zay zany ilay izy dia za anisan'ny manana inona moa manana respect, tena manana respect sy karazana admiration amin'ny makorelina satria tsy tout le monde anie no andeha hoe hanapa-kevitra hoe hanao an'izany dia manana izay karazana respect zay satria mendrika hajaina daholo ny vehivavy rehetra na mpivarotena na mpivarotra keky. Sotranao izy rerany tehaka. Hitanareo misy an'ilay mpivarotena eny amin'ny 13e arrondissement io, ilay amin'ny andro atoandro zareo dia efa eo ny andro atoandro be tena gaga foana gaga zany tamin'ny voalohany aloha be kosa ke madame tranona eo zareo zany tena amin'ny andro atoandro be maraina mihitsy dia gaga hoe tena mba mahay mitady vola koa ny sinoa dia taty aoriana zany vao nahafantatra nahita reportage tsy tadidiko hoe tamin'ny télé sa tamin'ny téléphone hoe izy ireny kay afaran'ny olona misy ohatrany hoe misy réseau ana trafiquant d'être humain zany aty dia manafatra an'zareo any ambanivohitra Chine any makaty dia etohana daholo ny frais sy ny rehetrarehetra zany makaty. Rehefa tonga aty nefa izy ireo dia giazany zareo ny zavatra rehetrarehetra dia asaina mandoa an'ilay vidiny zavatra rehetra nandehanany taty zany dia alefany zareo mivarotena ilay izy. Hitanareo zavatra ohatr'izay zany tsy takatra ny sainao raha ohatra hoe mijery fotsiny ianao fa isika tonga dia hoe mitsara azonareo fa ny tompo ary tsy nitsara an'le makorelina fa ozy izy hoe aona mozy zay tsy nanota taminareo anao kitorabato azy. Par contre le Jesoa mihitsy natsatsiky zareo tery avy teo dia tsy haiko zany hoe inona ny tena moral an'le histoire tamin'iny fa zany hoe za miaroaro ny makorelina ity zany mety atsasikareo atsy ivelany azy rehefa eo za azo atao an'izany za nga mahay mitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo zany efa mibotsina dia miboka zay ny momba azy. Dia inona koa ny saika teneniko momba makorelina ohatra mbola tsy ampy dia misy an'izay ao zany leny amin'ny 13e dia osy izy koa hoe azo atao fantatry ny any Madagasikara zany tantara zany fa ho avy daholo ry makorelina. Le resaka hoe sinoa afarany io makeny be horirika mihitsy. Azafady patron, hono azafady. Ahoana madama, ahoana. Ina atao anao, poketsaka lalo, loby. Misy tay, tsala madama, tsala. Afaka mananjana. Misy iPhone 15, 18, 19, Android. Authentique. Tsy vidy an'izany rehetrarehetra izany tsy vidy iPhone na Android. Fa
mba sika anytany an'ilay hoe nareo sao dia manao an'la le voyage ihany makany France le payer à l'arrivée tia manao voyage France tia manao andraso aloha tena ho averiko angely hoe volanareo tena ho averiko un mois ihany dia voaveriko so un mois ihany dia voaveriko timety adala ale mandeha madama andraso aloha hoe afaka manandrana ange patron e tsala authentique tsala foly tsala eny ataoko azy atao fantatry ny tanàny za tsy miteny hoe manaova makrela tsy miteny fa izay le teneniko hoe za mitsaratsara fotsiny ray olona zizakazady ndry tsy miverina ntsony ve le zaza sy le olona za tsy mamerim-bola pardon maivava be kely etsy oely eto fotsiny amin'ny maivava za zany rehefa tena hitanareo eny hoe mba invitenareo any an-tranonareo na tsy haiko je sais pas dia be tsy miteny io fa eo fotsiny io dia mifalinareo hoe io fa tsy tia miteny azy zany tsy zay tia miteny zay fa somary manginginy zay raha tsy hoe fa tena ohatr'izao zany tsika na tsy haiko sa somary manginginy zay fa dia misy miteny foana hoe ary ianao to sarikinatra be sarikinatra fa kamo iteny io ve ke fidiram-bolako dia meko andribotso mandoa 32 0 vo misoka andreo vavako io tsy hoe tena tsy sarikinatra fa kamo fotsiny dia tsy dia miteny fa tena problème koa dia ny tena loza moa zany sady tsy miteny no tateoriana tsy mihaino koa tsy ilaivana na mihitsy tena aza mba evitena tsy ilaivana tsena tsy mihaino fa hitanareo kosa aloha misy olona kosa tena miteny foana tsy vita kosa ko raha tsy spectacle ndrika izy tiako fa ndrino izy Beyoncé raha makaleo fa tena miteny foana ndraika za ve fiainan'ity olona ty daholo sa mba mamorona koa ngamba ty dia ny vatako sy ny rehetrarehetra zany ohatrany hoe namorona instinct de survie hoe raha mbola mihaino an'io ianao dia mandoso mivalana ety na mitorana na tsy haiko akatony moramora ny sofiko za eo zany akato moramora ny sofiko dia zavatra tsy saheniko zany ohatrany hoe zay sisany heniko fa za efa lasa efa tsy eo ntsony ny vatako fotsiny sisany eo fa za efa matorana an-tranoko dia problème fotsiny manontany le olona manadana le olona avy teo manontany izy ohatra hoe jereny anao zany mihaino ty sa tsy mihaino sa ahoana ny anotaiko azy zany dia mifanaovako azy miteny aho hoe zay le fiainana sapaso sakasy matetika aloha sakasy tonga dia mahazo ny tsy nihaino akory tena lika maty dia zay fa tsy maninona akory zany rehetrarehetra ny olona koa ndray misy an'ilay olona ohatrany hoe rehefa miresaka aminao dia mitantara fiainanao zany mitantara fiainanao dia ianao ohatra ny andrasany hoe hanao réaction isaky ny phrase rehetra ohatrany hoe zany ay zany tena ay bon tsy efako akia tsy efako tantarako zavatra alohanareo tamin'ny za 5 taona tamin'iza 20 taona angamba vao aingana zany vao tamin'ny herintaona dia maty zany bebe anay misy bebe anay zany maty mamany dadanay dia mbola kelikely 18 ans zay zany zay zokinay tsy haiko hoe 5 taona mananjoky lahako zay sisy ny zandra indrindra ao amin'ny cousin cousine avy amin'ny dadanay zany dia maty zany io bebe anay io efa 90 ans mahery ngamba efa 100 ans latsaka mihitsy ary efa évident zany hoe faty izy azonareo le izy tsy maty ary ny nagaga zay ve vao maty ry ty ay
ilay maty iny dia maty zany io maty zany io bebe anay io dia le mikarakara zany le vao eny hoe maty le izy dia le karakarainao an-trano dia atao ambon'le latabatra dia le cousin-nay efa le bebe reny zany no matetika manao an'iny dia vita zany le izy dia le miandryandrolona hitsapalahelo voalohany iny zany miandryandry daholo zany izay mianakavy dia nanantonanay le cousin-nay efa lehibe zany dia mantsy anay sokonay ndany le samy mba mijery amin'ny bebe izy ary maty koa dia tsy azonay zany le ndany le samy mijery amin'ny bebe eo izy lasa zany zay tonga dia lasa io sady matahotra kosa dia tonga teo alohan'le isy parasy tonga teo alohan'le bebe anay zany le bebe anay maty io dia eo zany zay zany ohatr'izao zany tsapanay hoe misy regara aty aminay zany aty aminay daholo ny regaran'ny olona rehetrarehetra fa inona le atao eo zany zay tokony hoe tsy haiko tokony miteny sa tokony mivavaka sa tokony miatsapy amin'ilay bebe tampoka loatra le izy tena tsy tampoka dia tsy mety tsy afaka manao an'izay zay teo zany zay ny andro teo dia nandeha 2 minitra 2 minitra efa tena betsaka izany a dia ny farany hitany zokinay natao farany dia ozy izy hoe fa nahale moa zany voaka avy teo nahale inona zany iny nataonao iny ohatrany hoe tena grave be le izy voan'ny accident be ve le bebe anay dia maty za maty tanora sa je sais pas fotsiny saika tantaraiko anareo momba le olona miandry an'ity réaction isaky mihetsika ity ianao tsy vitako zany zay saika tantaraiko ohatrany ankety sady mangalatahaka zay mandre-pahitanany zay bebe anay zay rehefa ny an-danitra ony a tsy hoe ondro zay zany ny ato an-dohako rehefa ny an-danitra tsisy vatana ntsony a tsisy tare ntsony fa ohatrany hoe mitovy daholo ny olona tety zany rehefa tonga ny an-danitra dia mitovy daholo tsy fantatra hoe izy ty mitovy ohatrany hoe compte fake daholo zany azonareo le compte tsy fantatra hoe izy ty fa compte fake le amin'ny Facebook reny tsy fantatra afaka miteny zay tiana manao commentaire zay ty raha tsy tare be tena tsika ary tsisy tare ay moa raha tsy be ny elatra tena ohatry ny elatra makorelona azoko ihany hoe misy olona misy hoe maty dia miverina aty manangatra hoe mangataka ny mba hipody tsa vitako tena ohatra hoe manomboka amin'ny Anjely Gabriel azafady indrindra ngabe Gabriel ay tsy ianao io azafady Gabriel azafady indrindra tompoko mba asika angataka tompoko mba te hiverina any tany ahako fa tsy vitako aty fa mazava be za marary maso fa zatra n'le délestage any tanàna dia tsy mety mahazo volon-tany ahako tsy mety mahazo volon-danitra mantsy dia mba verina ahako sady le manidina koa tsy mety amiko za mora fanina ahako dia mba hiverina tompoko raha miverina any ange ianao dia lasa angatra tsy manina fa efa voan'ny angatra ihany nalehako tsy manina hiverina any raha miverina any ange ianao mahantra ange any tsisy jiro any tsisy rano tsisy asa tsisy pouvoir d'achat tsisy sécurité sociale tsisy hôpitaly tsisy ninina ny fanjakana manao ny ataony zafady voaka n'le contexte zay ka le tenena fa zay le tenena n'le olona ty le hoe monsieur hoe andeha ody any any Madagasikara tsisy ninona kiany a mandefasa tapitapo saindy code promo satra spectacle ty nareo ve rehefa tsisy atao dia manao ohatra zany ny mamoriporona scénario an-tsainareo ohatra zany hoe raha za zao no lasa angatra andray zao ny ianona dia ianona dia ianona anangarako daholo
raha za zao no niaina tamin'ny andro-drana valina zao fiainako tampianariko an'zareo daholo zao raha za zao no lasa filoham-pirenena Madagasikara tsy maintsy mandroso raha za zao mahazo nationalité française zao daholo ary lazaiko anareo fa tsy ao anaty planko amin'le hoe za mahazo nationalité française le ao an-dohako mihitsy ny anaja ny article 42 zay mivaky toy izao amin'ny aran'i Jesosy manao hoe perd la nationalité malgache le malgache qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ho diako fanina any ake marina maka izy ato amin'ity saly ity nahazo volontairement une nationalité étrangère ka nanaja ny article 42 atsangan'ny tanana na amin'ny hafa 0 le anankiray iny zany moa ny ilana vaniny satria bon zay zany ny teo ampelantanana zay zany fa samy nakalina kosa raha diako fanina ay dia ny tena scénario tena mahafinaritra an'andrindra ankoatran'izay rehetrarehetra izay dia le raha za zao mahazo loto efa nataontsika rehetra zay scénario zay amin'ny telo maraina ve aky mbola eo amin'ny bloc-note eo amin'ny 100 millions mahery eo foana le azoko eo amin'ny telo maraina ianna omeko anina omeko 100 000 ianna omeko anina ianna omeko an'izao tony aho omena fiotry ny isan'ny reniny tondro zao ty tsy ameko mihitsy ty fa aloha ianna mameany ty raha mananiny ty zany ny ataoko raha na Excel dia nanaovako tableau Excel nanaovako ny comptabilité an'le izy fa tsy mahay Excel zay ny tena problème ko anatin'le hoe za mahazo loto tsy afaka manao tableau Excel tena problème za tena tsy mahay an'io Excel io tena hoe betsaka ny zavatra mba haiko fa volombelona zany nareo fa le Excel ky tena tsy vita mandaa be ny saiko izy njaka tiany zay mandaa be ny saiko tena tsy mety haiko io Excel io tena tsy vitako io hitanareo misy championnat fanaovana tableau Excel hony championnat mondial le gona tsy tisy atao ako raha misy hoe tonga farantsy dia zay maha Excel ihany no miakatra any an-danitra dia bon sy tenisany vitako rery rena ola mijoro eto tsy vitako Excel ray anao Excel ray ka hitondra tomobile ray ianatra hitondra tomobile tsisy permis 32 ans j'ai pas le permis je suis même pas désolé tsy vitako tsy mahay niezaka fa tsy vita za tena midiranareo le jerena clignotant feu olombelona ry zafady baba ny haiko ary tsy azoko RER A RER B RER C pas de problème rescue transport io fa le mitondra tomobile tena zafady baba fa eny indraindray moa zany ianao mba menatra tsy hoe menatra moa zany fa indraindray ianao ohatrany hoe malahelo tsy complexé hoe ohatrany hoe tsy mahay mitondra tomobile ianao rery ohatrany tsy mahay mitondra tomobile sady tsy mahay Excel ny olona sady mitondra tomobile mameno tableau Excel mahay ny olona ny teny ty tsy mahay fa amin'ireny fotoana ireny zany ianao mba ohatrany hoe milatsa-datsaka kely ny estime anao amin'ny tenanao ny anamboniko amin'ny moral koa dia miteny amin'ny tenako foana hoe fa za tsy skibo tsy skibo tsy skibo miakatra foana ny estime de ça skibo tena mahay mitondra tomobile tena mahay Excel za tsy skibo miakatra foana ny estime de ça ary tena zay vao azoko le olona le manao crop top reny azy nareo fa mandeha nareo eny an-dalana dia mahita olona manao crop top anontany hoe ianao ve mahay Excel ianao ve mahay mitondra tomobile nyety tsy skiboko tsy skibo dia zay manginao ianao fantatra ny ianao ao io
tianao fantatro hoe ao ianao fantatro hoe ao ianao tsy bon appétit amin'ilay hianatra excel sy inona moa izy teo le mianatra tomobile ny anazy zao no tiako mianatra langue mianatra anglais spoken mianatra italien ny anazy tena tiako indrindra inona moa zany poltrone sofa artigiani della qualità tena tsara ny teny italien zany hoe mikoty anao zany fona teny espagnol koa tsara zany hoe arriba tsotra ny teny allemand ny teny allemand zalahy ratsy tena ratsy tena za zany mba nianatra mialatsiny am'izay mahay miteny allemand sy manambady allemand sy rehetrarehetra tena ratsy ny teny allemand za zany mba nianatra teny allemand tamin'ny seconde première terminale ny anankendry tay zany mba nao azany allemand zany so dia mba lasa ny Allemagne tsy lasa tany tena ratsy le teny allemand nina ist krank nina hoe malady ny dikan'izany zany nina ist krank tsy mampite hitsetra mihitsy le nina aloha tena krank any fa krank mbola miseho milay any nina ist krank ratsy Geburtstagskuchen gâteau d'anniversaire hono dikan'izany ahoana moa aky nina tsy ho krank mihinana an'izany ahoana kala ny tsy ho krank tsy mahatokotoky an'izany Geburtstagskuchen zany tia ny tena ratsy Wörterbuch tsy miteniteny foana tena misy zany amin'ny teny allemand dictionnaire ny dikan'izany mamaky Wörterbuch ratsy tena ratsy dia miteny hoe ratsy wurst saucisse wurst tsy hatahinana ich liebe dich fantatsika kosa angamba ny ich liebe dich je t'aime miteny français je t'aime tena je t'aime te quiero te amo c'est joli c'est beau c'est tonga dia fantatra hoe je t'aime ny dikan'izay fa le ich liebe dich raha olona tena tsy mahakobo an'le zany inona moa ty sady raha ampiana fihetsika hafa zany le ich liebe dich tena vadika zavatra ohatrany hoe ich liebe dich vnoko tena le zany dikany le ich liebe dich tanareo fa ratsy ny teny allemand dia zay dia tsy haiko hoe ahoana le olona le gasy mipetraka ny Allemagne regny koa mety hafahafa be mifanonona ny zareo ny anarany rehefa any tsy azoko veriko aty rehefa manahirana nefa eto France Andrianina Rajoelina Andriana Rajoelina nefa le izy zay ny anarako français tsy mba Andriana Rajoelina dia inona tsika teneniko teo zay le miresaka ny anarana rehefa tonga aty mandreraka nareo ve tsy leo isaky ny teny anarana dia Andrianina Rajoelina tamin'ny voalohany tamin'ny voatonga taty kamo be anao an'le izy zany dia le makany amin'ny Starbucks le hoe manontany zareo hoe inona ny anarana soratany eo amin'le kopy zay atao hoe Sébastien faly be rehefa miantso hoe Sébastien c'est moi dia taty aoriana koa na tiako hoe Adriana zany dia mba Adriana ohatrany hoe olona ohatrany hoe manana soavaly zany amin'le hoe Adriana dia farany moa raiky zao hoe Joël tsy hoe tiako be nefa le hoe Joël zay zany tsotsotra kokoa dia le olona ato amin'ity teatra ity zao mantsana hoe Joël manahirana le manona le Andrianina Rajoelina indrindra moa rehefa miantso amin'ny telefôna zay ianao fotoana zany miantso SFR misy problème foana ny SFR zany miantso an'le service client alors j'ai un problème avec ma box wifi patati patata
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom et votre nom? Oui, c'est Andrea Nina Rajo-Eliseoa. A comme Anatole, N comme Noémie, D comme Daniel, R comme R, I comme I, là va B. Votre nom? A, R comme... Ela, mamizaka be. Efa vita zay dia chiffres et des lettres rehetrarehetra zay dia osy le kala atao anatin'ilay téléphone. D'accord, merci beaucoup, monsieur Andriana Rajoelso. Akaiky alty gasy. Gasy any Madagasikara le miasa amin'ny call center ao amin'ny Galaxy Andraharo kiala. Zany Amerideny A comme Anatole, N comme Noémie. Ay tena gasy. Vous êtes malgache en fait. Ah, je ne peux pas répondre à cette question. Efa hitako zao tena fa gasy. Tsy manina miasindry ao amin'ny Galaxy ao tsy koa e. Dia zay manahirana le anarana eto an-tafeto. Indray mieritreritra hoe hanova anarana any erinana. Rehefa lasa an'ilay français, efa mahazo an'ilay nationalité. Hanova anarana fa na rehefa mahazo loto, tena tsy fantatrareo tsony kosa aloha iza raha ohatra hoe mahazo loto e. Miova daholo. Nahoana na tia maty anareo no mitady ny velona. Tsy fantatrareo tsony raha mahazo loto zany. Efa iza reny anarako hoe Adrien, mety hoe Adrien, Andriana Adrien. Le prénom zany vita ihany mitady anazy fa le nom misy zany no hitanareo. Misy nom gasy mora kokoa mamadika azy amin'ny teny frantsay raha ohatra hoe iovanarana zany ohatra ny hoe raha be tokotany ohatra zao afaka ovana hoe de la cour na hoe du jardin raha be tokotany nefa ny anarany amin'io na ihany koa hoe zay ihany kambony hitako fa bon ny hoe Rajoelso moa zany rehefa avadika anarana avazady afaka atao hoe Rajoel. Fa leva zangy rehefa hitanareo rehefa terenareo izy hoe Andriana ny anaranao dia hainy ihany miteny an'iny fa tsika mihitsy no ohatra mampijaly tena ampianarana iteny an'le hoe Andrianina na hoe tsy haiko hoe iza ny anaranao voahirana je sais pas fa rehefa tenenao hoe Andriana ny anaranao dia hainy miteny an'iny. Zaho zao niasa tany amin'ireny magasin reny ahako tamin'ny vao tonga taty dia mbola matikamo be azy zany tena ataoko hoe Andriana dia hain'zareo hoe Andriana le izy dia tsika mihitsy mamita tena amin'ilay francisation fiteny ve zany francisation sa marina efa niasa tany amin'ny Kiaby 3 andro dia niala tsy vitako baba fanandeha fotsiny tsy vitako tena le ramatoa zany Amandine zany taminanao entretien dia voasisy Amandine hoe tu vas voir ici, c'est génial de travailler ici. Il y a une ambiance, on rigole tout le temps. Tena tsy ny rigole nandray nitra tsy ny rigole. On grandit ensemble. Very 5 kilao ary atao anatin'ny 3 andro montsy. Tsisy grandir zany. On est une grande famille. Famille ve akiry Amandine dia andeha vozona ohatr'izao sa famille anareo avy any ambanivoly le alaina atao 15 reny le izy. Sy hitako le Kiaby anao zany mijoro eo zany ianao tena hoe tontolo ny andro tontolo de 9 à 19 sa mihoatra an'izay tena mijoro dia mamalaka azy dia mametraka akanjo anatin'le any tena hoe non stop mba manao zavatra hafa kely mba sendrananao hoe kely verena miasa ao izy kala mandinina oay le lika jery téléphone kely anao zany mba mijery lera. Par contre, j'apprécierais que tu laisses ton cellulaire dans ton casier et que tu te concentres sur le travail. Avelao aiena Amandine. Avelao aiena. Hitanareo le tamin'le intitulé an'le asa zany tamin'izay tena moa vao tonga avy any Madagasikara conseiller mode. Ah zalahy antegna avy any Madagasikara conseiller mode hagnano pretty woman hanao an'le ataotsainao zany ohatrany hoe hanao an'le hitanareo le amin'ny film le relokina
tonga tao ein conseiller mode ein ny conseil tokana mba hanomeko tao dia hoe atsy le slip madame tout droit à droite tsy haiko zay raha conseil mode fa conseil aloha zay fa ny ankoatr'izay zany parivandro ianao dia eo ianao 3 andro dia niala andro voalohany aho zany mbola tena déterre tena hoe laso zao hoe zao le fiainana ampiandafy ataoko tsara ty visaka amin'io mody any ariva tsy reko tsony ny tongo rehetrarehetra mbola tsy mahita tory koa satria visaka loatra 2e jour tena ohatrany hoe choc be zany le izy physiquement ianao efa zatra mipetrapetraka tany Madagasikara 2e jour efa commence tena tsy vitako izy zany 3e jour tena nanantona an'le Amandine tena hoe Amandine je ne continue plus l'aventure ohatrany hoe hiala amin'ny Koh-Lanta zany fiheverako ny tenako hiala dia ozy hoe fa maninona ozy izy c'est j'ai pas la force tena nitsoroko amin'izay j'ai pas la force pour le travail pour ce travail dia ozy izy kala mais pourtant c'est pas physique pas physique tena no mipetrapetraka atao anaty birao dia misotro kafe dia mameno tableau Excel dia hoe c'est pas physique fa ny olona ry maty am-perinasa mihitsy tao an-tsaiko izay fa tena si c'est un peu physique quand même dia ozy izy hoe bah écoute ozy izy bah écoute adiniko le voix de connasse bah écoute eny zany ozy izy et puis de toute façon je pense pas que tu aies l'envie et l'énergie pour ce travail izy qui manana envie amin'ity travail ity na tsy haiko zany et d'ailleurs à plusieurs reprises je t'ai vu te promener dans les rayons andray mbola endrikendrehankala zaho no se promener dans les rayons nefa za tsy monsieur promener fa mitady toerany aiafenako any anaty rayon any satria visaka zay monsieur promener dia tapitra le 3e jour zany satria tsy maintsy nyvitaina le an'le journée dia 20h zany niarana nidy an'le boutique niaraka taminazy dia ozy bon ben j'espère que tu vas trouver ta voix dia androany ateitena ny Amandine hoe Amandine j'ai trouvé ma voix fa mbola mijoro dia zay za akory tsy miteny hoe ratsy miasa mikiaby tsisy asa ratsy eto andafy eto fa ny tena mihitsy no kely vovokaina sady zay fa tsisy asa ratsy zany eto fa rehefa tonga eto miasa tsara raha te azo an'le collier Madagasikara hitanareo tsara nitsasaky ny olona zao manana ny collier pendentif Madagasikara le izy tsy hoe maninona tsy maninona le izy mety tsy manana fa mahagagana fotsiny zany za mbola tsy nahita tany Madagasikara hoe vaza dia nanao collier France zay fotsiny mampanontany tena kena hoe zareo hoe zany tsy mahavidy sa hoe zareo tsy tia ny taniny atsika mihitsy matahotra ny tsy atao hoe gasy zany hoe raha torany eny Châtelet dia mba savainy olona hoe Madagascar il faut lui donner du rave tout sa sy dia heverin'olona hoe firazana so dia heverin'olona hoe philippin za ataon'olona hoe philippin foana philippin dia matetika miteny hoe yes sy amin'ny teny anglais koa izy manontany yes philippin philippine pinoy pilipino satria kamo a le mbola nazavan'le Madagasikara mbola tantara géographie an'le Madagasikara eny tompoko pinoy dia akoatran'ny collier pendentif Madagasikara dia rehefa tonga aty andafy dia tsy maintsy manana ny ninona vangovango zalahy nafarana avy any Madagasikara raha tena milay ianao dia vangovango volamena milay ianao amin'iny milay ianao amin'iny tafita ianao ny dikan'iny zay le message vangovango mais
volamena vangovango tsy problème zany assumentsika zany rehefa tonga aty andafy koa matetika ny tanora moa zany rehefa tonga aty andafy dia tsy maintsy manana kiraro Nike Air Force One fotsy Air Force tsy haiko ny anarany Air Force le fotsy ary io tsy maintsy fotsy manjopika jereo fa misy manana zao ato sura fa misy mana dia rehefa mivoaka dia zareo ny kiraro fa manjopika be mihitsy mahagaga na mihitsy ny vazaha ny kiraro mijery ny kiraro ny vazaha maloto tena mahagaga ils s'en foutent fa neny gasy tena io kiraro io na inona midona aminao na lany taratasy na tsy haiko na mihina ny tainy eto andafy eto fa io kiraro io ataovy madio io kiraro io arovy ny voninahim-pirenena rehefa ty andafy koa dia manafatra mazava ho azy manafatra zavatra avy any Madagasikara voanjobory tosa ce qui est normal ny tsy azoko dia le farilaka faly ane zany mahita farilaka farilaka fa tenisany ve tena nihina farilaka be misy tany Madagasikara tena isanandro fa ty mihitsy ny atsarovako amin'ny Madagasikara farilaka ve ke farilaka raha lafo be farilaka mbola tsy nahinao tany Madagasikara hoe ankizy ny irana zany dia hoe nana ankizy metsena taty boketraka io ina vary raikilao telo kapoka sy tapany raha fatrany amin'ny kapoka dia inona jereo raha misy menaka ao menaka 500 vidiana totokena sasaka ny fefany eo amin'ny raha zily mividy menaka kitay menaka ary zato saribô 500 dia ampiana ary zato dia ampiana ary zato dia ampiana ary zato dia ampiana ary zato dia kado hoe dia inona jumbo vidiana jumbo zay dia avoayany io po io fa nangery tao indray tena isany dia le farilaka zadino non n'est pas tsisy aniny faraniny mandainginareo raha tsy hoe misy marary anga hoe marary ianao ohatrany ka hoe namena farilaka zay zany le izy hoe le farilaka zany rehefa marary ianao any Madagasikara dia karakarain'ny mpapasement tsara dia mena farilaka anao satria izay no tsarosaro ny vavanao sy voatelinao ohatrany hoe satry ery nana farilaka satry ery arary mba hinanana farilaka tsy hoe le mihina farilaka loatra zany fa le mba karakaraina dia rehefa mihina ny tainy aty andafy aty amin'izay ianao rery dia ohatrany hoe mitady an'le sentiment ana hoe mba misy olona zany eo akaikinao mba misy an'ny mpapasy maman mihinana an'le farilaka ianao dia mba tonotony kely hoe zay le association an'le karakarain'ny papasy maman lalina be zany fa naroatra mbe fa lalina psychologie lalina be zany dia Madeleine de Proust ny fitenana azy amin'ny teny frantsay dia afaro aky le farilaka fa tsy mania lero ny farilaka lero any anaty filaharana any amin'ny préfecture any manatrapaka farilaka ny tena marina zany tokony asiana tongobolo hitanareo le tongobolo fa asiana paraky reny semana farilaka zany isaky ny mbanimbany kely moral anao dia olona mijoro tsika any anaty RER any anaty fiasanana anaty kiaby any lan'io mihitsy le lany le farilaka ho an'izay mandaitra moa zany le izy raha ohatra hoe mandaitra aminareo fa zay mantsy raha narary tany Madagasikara ohatra ny mena paracetamol dia alefa ihany mandeha sitrasitrana azy teny ihany sitranao azy eny ihany dia nany ny atsarovako amin'ny mamanay rehefa aty zany hoe sakafo lasary concombre za tena tia lasary concombre dia tamin'ny tany Madagasikara rehefa mba makany amin'ny mamanay dia tsy maintsy asiany lasary concombre foana aho dia inona sika teneniko teo
dia raha normalement zany tokony ny anahy mitsotra indrindra zany tsy mila hoe manafatra ininina hoe anafatra farilaka sa anafatra inona fa mividy cocombre etsy ambany etsy dia manao lasary cocombre e dia efa zay dia ohatrany hoe conforté za mihitsy ny kamo anao lasary cocombre kamo za zany tena tsy tia mahandro sakafo tsy mahay koa ny tena mariny tsy mahay aty tetehana aty tenehana aty nany tsy mahay le na ny sakafo ataoko a na be sira na be rano na be tsy haiko na may misy zavatra mihoatra foana aho satria be fitiavana sady be bobota aignako zany tsy be fitiavana zany a aignako zany dia izay ilay resaka farilaka e afaro aky ilay farilaka zay zany miampy an'ilay collier volamena collier pendentif Madagasikara vangovango volamena de préférence le kiraro fotsy manjospika le Air Force dia tongobolo farilaka izay ny tsy maintsy anananao a raha tonga aty andafy ianao dia manafara koky poa le poa avy any Madagasikara za zany mba nitady po taty hitanareo le po any Madagasikara le mavokely na mavo ohatry ny ty kiraroko ty fa tsisy aty nijery tamin'ny Amazon nijery le po ambazaha ohatrany hoe ho faty zany ianao amin'le po an'zareo fa mba nitady po tsisy an'le po ohatrany Madagasikara ny tena nilaivako an'le po zany a saika anaovako sary tamin'le afisiko hitanareo iny le tsara be iny saika alaiko eto ambony lohako eto le po zany hoe milolo po fa mbola mijoro saika zay zany ny ataoko satria ihany afa tsy nahita po fotry ny matiasina ihany raha manaraka nalavitry ny sary iny tena rehefa nilolo po zay ro fiainan'ny Madagasikara ny gasy lehibe gasy teraka taty sy lehibe taty zao a tsy mahalala an'izany fiainana rehetrarehetra zany tsy mahalala an'izany hoe komba ady anatakata raisy amin'ny fiainana tsy mahalala an'izany reny dia ny atahorako amin'ireny gasy teraka sy lehibe taty reny a ohatran'ilay vazaha ty le hitanareo misy vazaha tena misy a ohatran'ny hoe PDG ana orinasa izy tampoka eo izy tonga dia lasa SDF satria misy zavatra tsy zakany tampoka pika tampoka izy burn-out any Madagasikara aloha tsisy zany burn-out zany tsy an'izany a hoe midebra burn-out ananao burn-out tsy an'izany ny anaran'izany hoe ny Madagasikara tsisy vola tsy an'izany burn-out tsisy vola debra rira fa tsisy vola any Madagasikara koa tsisy an'izany hoe dépression postpartum baby blues sa inona moa ty anarany tsisy an'izany Madagasikara any Madagasikara raha fozana zay misy zay ny dépression postpartum mandry telo volana io ao amindry ao postpartum be a postpartum ny gasy aty gasy teraka sy lehibe taty a rafa tompoko tsy mahalala an'izany hoe zany miditra supermarché any Madagasikara zany hoe ka luxe tsy takatry ny sain zareo zany hoe luxe mandehandeha fotsiny ianao ao mandehandeha zao rehefa mirava avy mianatra hoe mba nirava aloha hoe tsisy prof dia mandehandeha eny amin'ny supermarché eny ataonay ohatran'le hitanareo le aty Madagasikara aty andafy dia le mandehandeha eny amin'ny Lafayette printemps sy ny sisa reny mijerijery mahita an'le t-shirt 4000 € raha sy po mako ividy an'izany sady tsisy koa ny vola fa any Madagasikara le poma amidy ao amin'le izy mihitsy mbola ataonao hoe krasy poma nefa le izy poma krasy poma le izy kosa aloha le poma zany
le vidin'ilay izy 10 000 ariary ngambany anaky-efatra efa mahazo nefa n'izany a eny an-tsena rogaraba le vidin'ilay izy fa le poman'ilay izy kosa aloha le poman'ilay supermarché tany Madagasikara poman'ny Shoprite moa fiantsoana azy tany poma tsara tarehy be mihitsy ilay izy tsy fahitanao eny amin'ny eny an-tsena le poma eny an-tsena zany ohatrany hoe poma gema poma sima misy malformation hafahafa izay fa le izy tena poma tsara tarehy be tena ohatrany hoe poma make-up artiste angamba ary ty na hoe poma ohatrany hoe tsy poma maniry amin'ny hazo fa nentina 7 volana kibo le poma zany tony angamba ary ty le poma tany amin'ny Sahedena mihitsy tony a efa nahazo lisansa tamin'Andriamanitra dia tratran'izay le fiainana Madagasikara tsy hitan'ilay olona ny olona teraka sy lehibe taty koa tsy mahafantatra an'izany hoe mandeha milahatra amin'ny mandoa jirama zany tena manirikiry indrindra tany Madagasikara manary tapakandro mihitsy ianao mandeha milahatra eny amin'ny jirama mandoa jiro mbola tapaka ihany nefa ny jironao ny olona lehibe sy teraka taty tsy mahalala an'izany hoe kolikoly zany hoe atraiza ny alaliny sy ny ahavony zany kolikoly zany any Madagasikara hoe atrary ambany ary hatrany amin'ny tena ambany indrindra hatrany amin'ny sehatra rehetra hatrany amin'ny hopitaly hatraizatraiza tsy mahalala an'izany ny olona aty akakôpy ianao eny amin'ny boriboritany 900 ny ray fa raha alaina rapitso dia 2,000 zany nenay ny Amazon Prime anay livré le lendemain fa manampy kely tsy mahalala an'izany ny olona taty ny ankizy lehibe taty tsy mahalala an'izany hoe raha afaka ampanantenaina hoe raha afaka CPE dia mihazo bisikileta nefa avy eo tsy mahazo akory aty tsisy CPE sady mbola mahazo bisikileta foana ny ankizy taty tsy mahalala an'izany hoe lasa misasa tongotra ery amin'ny bassin zay vao miditra mody any an-trano satria aty tsisy bassin ny olona mipetraka aty ny gasy mipetraka taty lehibe taty tsy mahalala an'izany hoe mandeha mangataka visa eny amin'ny TLS dia tsy mahazo satria izy efa aty tsy mila mangataka izy tsika rehetra zany mandeha mangataka visa mipopopopo mitady mangataka visa avy eo mifatratra ary amin'ny RNS ary daholo eo mba hoe te hanao fiainam-bazaha ary amin'ny RNS ry daholo iresaka momba an'ilay RNS amin'izay ary tsy maninona akory ilay RNS mahafinaritra ny RNS fa raha mba misy tompona andraikitry ny RNS zany ato androany dia eto amin'ity micro ty no ilazako amin'ny anaran'ny malagasy rehetra aty Andafinirika hoe Leo Vicy zay Leo Vicy zay tompoko isan-taona kosa veky Vicy foana amin'izay nareo mbola manadroadro koa amin'io le avant an'le izy nareo mbola atao suspense be hoe iza ny vilona indray any RNS amin'ity taona ity le manao direct amin'ny Instagram sa amin'inona ry zareo dia le maka olo malaza mihitsy hanao an'le annonce hoe aiza indray ianao zany mba mieritreritra tena mba efa miova kosa angamba le vilona mba asiany suspense Vicy be tsy mitapoka ihany le izy ohatran'le hitanareo le any an-trano ohatra dia mba miteny mama hoe inona ary ny laokantsika androany eo dia mba vary zany ianao courage tena mba tsy sosety tsony kosa mba mansinoneny surprise sy suspense voaka avy eo ilay sosety fa misy voanjo fa le Vicy sady tsisy voanjo fa Vicy be tsy mitapoka Vicy pure porc sady le Vicy raha olona za manokana zany tsy hitako hoe inona le tena ataoko ao Vicy ohatrany hoe antitra mibetsaka ao dia ny restaurant midy amin'ny 20 dia tsy haiko hoe za zany indray mandeha ihany namonjy RNS satria nanao spectacle tany tamin'ny 2022 indray mandeha ihany tany tsy ampody koa
tsy hoe ilay izy no ratsy fa za mihitsy ny tsy hitako hoe inona ny ataoko an'ilay. Ilay zany mahafinaritra raha ohatra hoe ianao mpankafy sport na manao sport na manohana olona manao sport na zavatra ohatr'izany zany hoe tena rencontre nationale sportive. Fa ny tena sady tsy mpankafy sport, tsy manao sport, tsy hanohana mpanao sport, dia tsy hitako izay nataoko tany avy aty. Ny zavatra mba nanasana anahy tany zany hoe mba mandray sanjara soratononona. Tongava ozy le ramatoa manao soratononona. Ohatrany izy zany mba tamin'ny zany izy zany mba ay tongava manampy ny ekipa foot soratononona. Mahita an'le gabaret zany hoe tsisy bodybuilding ao amin'le RNS tsy zany akory. Eny le izy aloha azoko ihany azoko ihany le izy hoe le Vichy zany efa mba hoe io zany zatrantsika malagasy efa hoe io zany efa zatrantsika mandray antsika izy atony sy hoe mahazaka amin'ny fisotroantsika toaka. Fa ilay vilahy mbola atao rodazy satria tsika taimbe raha isotro toaka aibetsika raha isotro toaka. Ary ny problème antsika tsy ohatran'ny vazaha. Hitanareo ny vazaha za taty andafy aty tsoriko aminareo mbola tsy nahita vazaha le mamitompona be reny. Fa ny vazaha mahatanty toaka be mihitsy a. Reny hoe misotro izy zao misotro un verre, 2 verres, 3 verres jusqu'à 6 verres. Juste izy miteny hoe oups, je suis pompette. Hein? Fa mbola lucide tsara izy. Fa ny gasy tonga tsy mama. Dia bataina trotroina bataina trotroina kodina. Tsy mahazaka toaka tsika. Zay dia miady. Iny koa tena tsy azoko misy le fitiavan'le gasy iady zao. Misy vao miaina any an-trano misy dia hoe iady andro. Miady tsy maintsy miady andro any. Dia na maso sendra ny tompo teny amin'ny asa dia ampy ilany ady. Ilahy mijerijery anahy ilahy, ingeko lahy. Inona le tanjona? Inona le tanjony lahy anatiny? Haiko inona mahazo inona raha miady? Mahazo séjour 10 ans? Sa mahazo nationalité française? Tena mba nianatra niady raha ohatra hoe mba zay ny loka atao anatin'le izy. Hitako. Za koa moa sady tsy mahay miady tena marina. Efa haiko aho fa resy. Raha ohatra hoe mandresy foana kosa tsy mba hafinaritra ihany. Zany hoe ilahy mahay miady fa za tsisy kibo. Za misotro toaka. Za misotro toaka tsy hoe isan'andro fa efa à l'occasion zany misotro toaka fa za ilay olona mahafinaritra rehefa misotro toaka. Fa tsy azoko ilay olona ilay mandreraka ireny misotro. Za tena mafitiako be daholo nareo rehetrarehetra ireo. Tena tiako. Ohatran'ny kiala rondro tiako ary ty tena zeno a. Tiako ary ty tena. Nareo be rondro e. Indray saotra tompoko. Rondro zany ohatran'ny hoe Beyoncé atsika. Adinonareo tanteraka tsy ho elikely. Resaka kely an'ny rondro a tsy misy ho tenenina momba ny rondro a. Rondro zany ataoko hoe olona tena misy teneniko a. Misy olona tena misy maromaro zany mandrafitra ny personnage ny rondro a. Raha matoa nandalo teo amin'ny fiainako, hitako teo amin'ny fiainako dia stocké ato anatiko ato feno ramatoa ato anatiko ato. Zay no tonga ny hoe ramatoa daholo ny ankamaroan'ny personnage zany. Za zany tambola kely a, mamanay ny tena namako. Dia manaraka amin'ny mamanay foana any am-piasana na any am-piangonana rehefa mandeha mivorany mivondrana fototra laika izy. Mamanay mantsy tena vondrona fototra laika ohatran'ny ICN. Dia mandeha mivorany am-piangonana makany amin'ny namana izy dia manaraka iny a dia tsy manao inona fa mihaino an'ny zareo miresaka eo mitantara amin'ny fiainana eo. Zareo io zany tsy mieritreritra hoe za ty ny ka mihaino tsara. Fa dia azoko tsara daholo ilay resaka. Dia ohatran'ny hoe raisiny any amin'ny aparatoko any zany ilay izy dia rehefa nanao an'ity asa ity moa za teo aoriana dia ohatran'ny hoe tosatosaka ao daholo zany ilay izy dia zay zany nahatonga ny rondro a. Ramatoa maromaro no mandrafitra i rondro a. Ny anankiray misongadina indrindra angambany a. Tsy tononoko ny anaran'ilay ramatoa fa tena misy izy. Fa io ramatoa izy fa lehibehibe ihany koa izy a.
petraka aty andafy aty izy fa tsy ato izy noko fa io tena degany a degany io ramatoa dia io nazahoany rondro an'ity misotro toaka ity zany fa io vendredi commence vendredi io jusqu'à dimanche soir kopaka izy efa lehibe amin'io ary rehefa mamy izay izy fa tena mamoaka delira tena miantso anao izy tena voakana daholo ny fiainany za makorelona retraité a tena tantaraina daholo ny fiainany rehetrarehetra zany ve ny fiainan'ity ramatoa ty dia indray mandeha izy mitantarako anareo kely mitantarainy indray mandeha hoe izy hono zany a tambola tany Madagasikara dia tambola tanoranora angambany dia le milalao dômy sa karatra eo tokonam-baravarana le tokonam-baravarana ireny miaraka amin'ny mpirahala sy ny namana dia mipetraka za manao an'ilay dômy na tsy haiko dia misy akoho no miditra avy any mandalo eo aminazy eo tonga dia raisiny dia olany ny tendany dia atsipony any anaty trano any ambany fandriana dia toizana ihany zany ny karatra sy ny dômy dia tonga avy any le olona zany le olona ao ambadika ilay tompon'ilay akoho sao dia mba hitanareo ilay akoho ako teto tsisy an'izany anky teto tsy tapotra akory ny teniny voaka avy any ilay akoho mikilepalepa nefa mbola mijoro fa baraka total izay ramatoa izay anisan'ny inspiration be an'ny rondro dia ramatoa faharoa inspiration an'ny rondro tsy ramatoa izy fa namako izy fa efa nodimandry izy namako tany Madagasikara izay izy tsy ampy 30 taona izy dia nodimandry dia tsy haiko hoe azoko tenenina ve ny anarany Ketakarazafy misy izay ny anarany nalaza izany tao Antananarivo mondaine elle était mondaine tsisy tsy mahalala an'izany ary raha ohatra hoe mbola velona izy taty aoriana sura fa izy ny mety nalaza indrindra raha nanao tony mpanao vidéo sy ny sisy tsisy dikany ireny fandraisana manongo ireny mihoatra anazy pour vous dire zany tena tsy ampoizina mihitsy ny zavatra mivoaka ny vavany joie de vivre ninina dia izay namako izay zany anisan'ny mandrafitra ihany koa ny rondro dia ndra tsy tantaraiko zavatra momba anazy nareo ndray mandeha zany tany an-tranony izy manana saka hoe saka mara saka le izy dia maramara dia nataony izy saka mara dia tao zany dia tampoka ty zany nisy tay be teo an-dalatsara ty tain'le saka zany inona ary ty tena ataon'le saka efa lasa nitsoka efa fantany hoe inona le nataony zany niantso azy teo amin'le lavaranga teo amin'le varavarankely sakamara mody natao malefa dia sakamara tamy avy any zany le saka tsy mahalazy anjo azy trosotrosina teo raisiny tamin'ny vozana ohatr'izao na kofokofony teo amin'le tay teo inona eo fa tiamy be zay saka izay tiamy be zay saka izay fa nalemy aho tamin'izay tsy mbola me ohatr'izay teo amin'ny fiaina mila hita mihitsy zany le izy dia izay namako izay zany isan'ny ihany koa nandrafitra ny rondro dia faly satria tian'ny olona rondro tianareo rondro dia ohatrany hoe mba ohatrany hoe tsy maty tanteraka zany iny izay namako izay fa ohatrany hoe mbola mivelona atao anatiko dia mivelona aminareo ihany koa mbola manome fifaliana aminareo dia tsy maty izy ndra sy tantarana ramatoa hafinareo tsisy hidiran'ny rondro le izy fa tadidiko fotsiny ty ramatoa efa maty koa zay ramatoa efa lehibe aloha izy io zany manana akoho resaka akoho ihany manana akoho zany izy io dia misy anankiray amin'ireo akoho an'ireo mivoaka foana zany dia lasa foana izy zakariva mitady an'le akoho manenjika an'le akoho dia azony ary ty akohany raisiny ohatr'izao ny tongony ty lavatongo sy ty tapahany le tongon'le akoho velona dia avy le efa le izy nitsabony ihany mbola nijoro le akoho fa le fahanterana misy zany hitako hoe mampitoklisy zany raha zamana
zay mampitoky lisy ah ohatran'io satria miantitra eny e haiko hoe mbola ohatran'ny hoe 17 ans efa miela be any tamin'ny spectacle-ko voalohany koa efa niresaka an'izay miela be miantitra zay za sy ny fotoana sy ny fahanterana zany a manana relation manokana zay sy ny fahanterana ohatrany hoe izy zany tafiditra be ao anatin'le relation fa za ohatrany tsy dia ao anatin'le izy dia c'est compliqué lasa ohatrany somary toxique le izy ny tena marina ny hoe za zao am'izao a hitako hoe problème psychologique misy mila manantona psy misy ohatrany hoe miditra ao amin'ny salle de bain zao tsy mampirehatra ninina satria tsy te hiatrika an'le fitaratra le fitaratra le hitanao le feno jiro re mandinina re izy namorona ny reny mbola sadika mihitsy hoe io tena io io tsisy azo atao tsy mampirehatra ny mihitsy jamais fa ohatrany hoe mampirehatra jiro kely any lalatsara any na mampirehatra labozia dia zay ny taravako hoe borosy nify ana ohatr'izany tsy samy miatrika an'iny mihitsy ny ahako fa tena violent be zany le izy aminahy dia za mahita hoe miova ny tarehako miova ny voloko miongotra mihitsana ny rida ny rehetrarehetra fa ny tena atahorako amin'ilay izy zany miova ny olombelona ny physiquement fa ny tena mampatahotra an'le fahanterana so dia miova koa le toetrako sy le mahazahana zay ny tena mampatahotra anatin'le izy matahotra so dia tsy zahtsony ohatrany hoe so dia tsy tonga saina akory a dia niova azonareo zay ny zavatra tena mampatahotra anazy satria raha tsy zahtsony a dia inona zany tsy manana ninina fa za ihany ny tena harenako dia zay ny tena mampatahotra ana anatin'le izy matahotra zany ny tena marina so dia lasa olona mahasoso zay ny tena atahorako amin'ny fiainana dia iverenako kely le resaka hoe RNS tamin'ny 2022 nanao tournée an'le spectacle-ko voalohany a tany Vichy nanomboka dia nanao ville tsy haiko 3 efatra 5 za zany tamin'izany ny eritreritra hoe za ty efa tay be ake za ty mbola tay fotsiny tsisy olona le tournée io za zany mba courage le nanao voalohany teto Paris zany mba feno le salle dia ma hoe ndeha ny tena zany nanao tournée zany fa efa tena zany Beyoncé sa izy tsisy olona tsy hoe tsisy olona kosa aloha fa hitanareo zany ohatrany hoe le ao am-piangonana ireny ny fiangonana dia misy diakona mivory ao na hoe birao am-piangonana mivory sabotsy hariva ohatr'izay le izy ohatrany hoe hitanareo le hoe ny ampandriana manao dia ohatrany hoe neniray malalaka loatra dia neniray kely loatra ohatr'izay le izy ohatrany hoe samy malalaise zany ao anatin'le salle na zana le mpijery tonga dia plombe tanteraka le ambiance ao anatin'le izy zany ale spectacle ara tsy ohatr'izao atsika mahafinaritra izao dia ohatr'izay le izy dia tany tsy adidiko tany Lyon ve tany Lyon nanomboako an'le spectacle zany hoe manahoana daholo nareo za zany tany avy any de terre manahoana daholo nareo raha matoa anankiroa tao anatin'le izy namaly hoe manahoana kivy a dia ianao fa manaraka an'izay le ianao zany miezaka ihany ianao fa na ianao ary ny Beyoncé kosa ve dia ohatr'izay le izy tany a Montpellier ny annuleko satria non tsy Montpellier Marseille plutôt ny annuleko satria
5 jours n'le daty angamba olona enina nanao réservation. Tsy adalainareo ako. Anyleako akiko. Tsy adalaindray a. Dia taorian'izay aleo taorian'izay. Za aloha izay no tonga na tsy hanao tournée amin'ity intsony satria mbola mieritreritra hoe mbola tsy tena taille be any aloha fa aleo mba nijanona amin'izao mba tsaratsara zao mba souvenir amin'ilay zany fa iny zany somary mafetsafetsa kely. Dia fa androany tena faly a. Satria guichet fermé. Faly ahako a. Dia misaotra anareo ahako a. Satria noho ianareo matoa mbola mamorona, matoa mbola manonofy, matoa mbola mitapitapy, matoa mbola manoratra, mamokatra sy ny sisa, matoa mbola mijoro. Tapitra kosa e, tsy miverina ve le ankizy teo? Le nitaiza kely Andry mampalahelo anahy izy. Tsy namena biby le zaza. Misy an'le hitanareo le olona rehefa miteraka dia mahita karazana anarana le zavatra ampiasainy zareo hoe biberon dia hoe bibs. Za voalohany zany hoe bibs. Meo bibs hono le zaza. Nen'le mpivady anankiroa zay tena hoe bibi. Meo bibi hono zay. Tena kelikely foana ny ankizy any tsy mahazavatra hafa an'izany hoe mena ny ankizy e. Biby. Aza atao an'izany le ankizy. Dia izay le izy. Tena misaotra anareo a. Tsy manan-kambara mihoatra an'izay aho fa misaotra antsika rehetra dia afaka maka sary tsika rehefa avy eo. Misaotra tompoko.